Za zany no be midasy amin'ny ambalohery fantatra amin'ny anarana hoe Bremsa. Za zany tamin'ny 19 juin 2009 no nanangana ny atelier. Niainga tamin'ny tsy nisy tamin'izay fotoana izay koa no nanome ny anarana hoe Cameron. Zany hoe Cameron io zany dia nalaina tamin'ny teny anankiroa hoe akama sy ny hoe iron. Sakaizana vy zany izy raha dika amin'ny teny tsotsotra. Misehatra mahakasika ny vy zany sy ny tontolony ao anatin'ny décoration sy ny tao-trano, ny lavarangana, amin'ny ankapobeny zany dia ataonay daholo. Raha ho anazy zany dia tena mahavelona tsara mihitsy satria azao amin'ny anara-pahasalamana zao zany dia manana tolotra zany ny atelier zany misy vokatra ny volavolainay mba ho fanampiana amin'ny fiaravelona sy tsika vahoaka malagasy dia ny fanasan-tanana tsy kitihan-tanana fa hitsahan-tongotra. Afatra ho antsika malagasy zany indrindra ho antsika mpanao asa-tanana dia atao tsara ny asa-tanana. Dia ho antsika mpanjifa indray dia mba lalaintsika ny vita malagasy dia mba jifaintsika dia mba ampiasaintsika mba hialaliana amin'ny vita malagasy fa tsy dia variana amin'ny any ivelany koa.